Eo amin'ny sehatra ny fampianarana indray kosa ary sy nahitana fianana ny salanisan'ireo mpiadana izay nisafidin'ny sokajy ese amin'ny fifaninanana idirana amin'ny diplôma baccalauréat zany ao anatin'ny taranja se raha ny tatitra fohifohy dia nahitana fianana tokoa izany raha oharina tamin'ny taondasa satria dia nahatratra 774 sy enalina izany ary raha tokosaka tamin'ity fanadinana baccalauréat ity dia nienatra any amin'ny 1273 ny mpiadana ao anatin'ny sokajy se ao anatin'ity fifaninanana baccalauréat amin'ity taom-pianarana ity. Mahatratra amin'ny 774 senal ireo mpiadana ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity raha ny eto Antananarivo dia ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava ary Vakinankaratra. Misy 773 ny mpiadana ho an'ny taranjan-tsoratra na ny série A1. Maro tokoa ny mpianatra no nisafidin'ny série A2 izay mahatratra hatramin'ny 780 sy 704 nahitana fianana kosa no nisafidin'ny siantifika na ny série C. Raha nahitana fitombona ny série D izay miisa 530 amin'ny 100 sy 300 sy R1. Ho an'ireo mpiadana nisafidin'ny fampianarana ara-teknika kosa dia mahatratra eo amin'ny 720 sy 700 sy 400. Hiparitaka manerana ny centre d'examen miisa 470 ireo mpiadana. Raha eo amin'ny sala taona kosa indray, raha 12 taona ny zandriny indrindra tamin'ireo mpiadana ny taona 14 dia tovovavy kely 12 taona kosa ny amin'ity taona ity izay mpiadana ao Antsirabe. Mpiadana avy etsy Ambohidratrimo kosa ny zokony indrindra izay lehilahy 12 taona. Efa ao anatin'ny fanomanan-tanteraka ny mpikarakara eny amin'ny office du baccalauréat. Efa vita tanteraka zany zao ny sezia ny données rehetra momba ny ankizy dia mikarakaratsika zany zao amin'ny convocation. Fantatsika mantsy fa ny gym ny baka zany à partir ny 1er juin. Io moa surtout ny any amin'ny périphérie fa ho an'ny antsika eto faritra eto Antananarivo zany io mety any amin'ny dernière semaine de juin manomboka zany fa zany hoe mariketona fa ny gym ny baka ny pratika dia tsy maintsy vita hatramin'ny 17 juillet satria eto moa zany dia ampisahivinantsika fa ny épreuve écrite ny baka zany dia manomboka 17 août zay ny enseignement général sy ny partie générale amin'ny technique dia ny deuxième partie technique zany hoe tena matière technique ny an'ny technique manomboka 24 août. Efa tafiditra ao anatin'ny 3 volana farany ny taom-pianarana 412 512 ny mpiadana ny baccalauréat izay atao ny 17 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra raha ny fampianarana jeneraly, raha ny 14 ka hatramin'ny 17 aogositra ny ara-teknika. Miola manaraka izany ireo mpianatra hanala ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity.